sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitro iankoka aminao aneny tany tontolo ary ideranao sy ianitra ny anaranao ry avo indrindra. Nalaigny tao amin'ny Salamo faha 5:20. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby tsy ankanavaka atsika magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo amintsika ity agny an-tokatragno agny. Ravoravo ny mbola mitafa amintsika eto niany ity nasesiky fahasoava ary agnatin'ny fifankatiavagna no mbola afaka mitafa amintsika. Niany ity alahady faharoa mandavantaogno amin'ny taona by ny eglizy manolotra loahevitry lehibe amintsika samy nantsoin'Andriamanitra tsirairay isika. Arak'izay tsy mitsatra ihany koa no manolotro fampianarana ndraiky toroteny amintsika ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa tolotry ny eglizy amintsika ka manasanao ary agnarak'izay ampitiavagna ampinoana ary amin'ny fanantenana sy izara zay amin'ny hafa zay magnodidigny antsika sy amin'ny fiarahamonigny zay agny amintsika akagny. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky voalohany Samuela. Tamin'izany andro zany, i Samuela nandry tao an-tempolin'ny Tompo izay nisy ny fiaran'Andriamanitra, dia niantso ny Tompo i Samuela ka namaly hoe, ity aho, sady lasa izy niazakazaka nakana amin'ny Elia nanao hoe, ity aho fa niantso ahy ianao. Ary Eli tsy niantso aho fa miverena mandry. Dia lasa izy nandry. Nantsoy ny Tompo indray Samuela, ka niarina i Samuela nakana amin'ny Eli nanao hoe, ity aho fa niantso ahy ianao. Namaly Eli hoe, tsy niantso aho anaka fa miverena mandry. Tsy mbola nalala ny Tompo i Samuela, satria tsy mbola nanehoana ny tenin'ny Tompo izy. Ary nantsoy ny Tompo fantelo indray Samuela ka niarina. Dia nakana amin'ny Eli nanao hoe, ity aho fa niantso ahy ianao. Fantatry Eli tamin'izay fa ny Tompo no niantso ny zaza, ka hoy Eli tamin'ny Samuela, mandehana mandry, fa raha misy miantso anao valio hoe,
Mitenena ry tompo fa miaino ny mpanomponao. Dia lasa i Samuela nandry tamin'ny fitoerany, ary tonga ny tompo ka nitsangana tao, dia niantso toy ny taloha nanao hoe, ry Samuela o, ry Samuela o. Dia namaly Samuela hoe, mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Dia nitombo ho lehibe Samuela sady nomba azy ny tompo, ary tsy navelany ho raraka an-tany ny teniny. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorina ny Andriamanitra. Kau
sambarani sambatiza Isa ino sambatizan mangetayata Ifa marina Nandia marita Umeni Kristia Zizani Sambatiza Isa ino sambatizan mangetayata Ifa marina Nandia marita Umeni Kristia Zizani Vateny masina faharoa taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinte. Ry kristianina havana, ny vatana tsy mba ho an'ny fijanganjangana fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny vatana. Efa nanangako velona ny tompo Andriamanitra, ka anangana antsika amin'ny heriny koa. Tsy fantatrareo va fa ratsambatan'i Kristy ny vatanareo, ary izay miray amin'ny tompo dia fanahy iray aminy. Alavirin'ny fijangjangana, ny fahotana hafa rehetra dia ataony olona any ivelan'ny tenany avokoa, fa ny fijangjangana ihany no ataony amin'ny tenany indrindra. Tsy fantatrareo va fa ny vatanareo dia tempolin'ny fanahy masina, izay mitoetra ao anatinareo, sy noraisinareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy ianareo ny vatanareo, fa onim-boavidy lafo ianareo. Andriamanitra ary no ome voninahitra amin'ny vatanareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorina ny Andriamanitra. Omba antsika menakavy ene ny tompo ho tanteraka tokony izany. Evanjely masina soratan'ny masinday Johany voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro zany teo i Johany sy ny mpianany roa lahy ka hoy izy nahatazana ny Jesosy nandalo, indro ny zanak'Andriamanitra. Nandre zany ireo mpianany roa lahy ireo dia nanaraka ny Jesosy ary nitodika i Jesosy ka nahita azy ireo nanaraka azy dia nanao taminy hoe inona ny tadiavinareo, ary hoy izy ireo taminy, Rabi, izany hoe ry mpampianatra raha dika, aiza ianao no mitoetra? Dia hoy izy ireo taminy, dia hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany sy nitoetra teo aminy tamin'iny andro iny, ary tokony ho tamin'ny ora 10 tamin'izay. I Andre rahalany Simona Piera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandreny tenin'ny Johany ka nanaraka ny Jesosy. Ary ny olona voalohany ny fanena taminy kosa dia i Simona rahalany ka nilazany hoe efa hitanay ny Mesia, izany hoe i Kristy raha dika. Dia nentiny nakany amin'ny Jesosy izy, ka noho nijery azy Jesosy dia nanao hoe ianao no Simona zanaky Johany, hatao hoe i Sefasy ianao, izany hoe Piera vato. Hallelujah.
izany ary ny teniny tompo derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, amin'izao lady sotra faharoa mandavataona izao dia araky ny efa ambara amintsika matetika ny mandavataona dia mampiditra sika tanteraka amin'izay fandaliana mpinoana izay ahafahasika miara-dalana amin'ny Kristy bebe koa, fa indrindra moa amin'izao sika miroso amin'ny tapany fahatelo amin'ny sinôda izao, ary sika miroso amin'ny fankalazana maro sosona eto amin'ny diosesika amin'ity taona 2024 ity. Ary ny faratampony moa dia ny congrès eucharistique national ken 2024 sy magaga raha lazaisika hoe faratampony ny congrès eucharistique satria ny eucharistia no loharano sy fototry ny fiainantsika ka okarsika ahayana rarotra izao vanim-potoana mandavataona izao andalianasika ny finoansika ka tonga sika olon-dehibe amin'ny finoana araky ny voalazasika ao amin'ny vavaka fiomanasika amin'ny congrès eucharistique ka ivelomasika ry kristianina havana ireo afatra maro samihafa mikasika ny synode, mikasika ny congrès eucharistique, mikasika nyreo jobily maro samihafa. Manaraka izany oka sy raviravitanany isika ry kristianina havana amin'ny fiomanana rehetrarehetra ataosika ka samy andray andraikitra sy adidy amin'izay tandrifa isika sirairay avy matoky antsika olo raika ziaby, matoky isika eo veny tenako fa samy ikatroka isika amin'izay fiomanana ilaina izay. Araky ny voalazasika matetika dia sy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra fa ataony izao rehetra izao asoa zay ty azy. Ka inona tokoa moa ry kristianina ava malala raha mandinika sara isika dia mifanozo ny lohevitra ny fizanonana fahatelo sy ny lohevitra ny congrès eucharistique, na dia samy sy nieritreretina izany fa noho ny fandaharan'Andriamanitra asoa asika. Ka raha jerena ireo lohevitra anankiroa ireo, ny lohevitra ny congrès eucharistique dia hoe fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao piraitam-po ianareo ziaby, ary ny lohevitra ny fizanonana fahatelo dia fianakaviana eglizy kely mifanasoa mifampisimbana mikazy ny soiombona. Ka raha tambatra ireo dia azahoana fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao piraitam-po ianareo ziaby ka mifanasoa mifampisimbana mikazy ny soiombona. Ka na ny vavaka mikasika ny synode koa azy, na ny vavaka mikasika ny congrès, na ny vavaka mikasika ny fianakaviana zay ataosika isaky ny sabosy dia manentana antsika hivahatra bebe koa ao amin'ny Kristy ao amin'izao diabe erahantsika manao izao, dia anorenantsika indray ny tranobe iombonana ka amerina amin'ny lony indray ny ireo fifandraisana telo mandrafitra ny mahaolona antsika zay azo lazaina ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo nankalazaisika tamin'ny Noely, ary sinona izay fifandraisana telo mandrafitra ny mahaolona zay fa ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisana amin'ny sika sambytsika, fifandraisana amin'Andriamanitra, ary zay ny fihavanana. Ilay fihavanana sady kristianina no malagasy anasitrana an'izao tontolo izao satria zary olo araika ao amin'Andriamanitra isika, zary frately tuty. Ka raha frately tuty piraitam-po isika ziaby dia mifanasoa mifampisimbana ary mikazy ny soiombonana. Ry kristianina ava malala, mivaky teny telo arosony eglizy amin'izao alahady faharoa mandavataona izao dia asongadiny izy ireo fa miaso asika Andriamanitra satria tiany ho ao aminy isika ka azo ny fiadanana sy ny hafaliana, ary izay hafaliana sy fiadanana izay dia hitondra amin'ny tena fiainana mahamokatra. Ka izay indrindra ry kristianina havana, inona moa ny fifampiarabana sy ny firarisoa izay nataosika tamin'ny fiandohan'ny taona teo, fa sy izay voalaza izay ho ao amin'ny fiadanana isika ho sambatra ary mba hamokatra indray ny fiainansika.
atorin'ireo vakiteny ary amintsika amin'izao alahady faharoa mandavataona izao, izay firarisoa sy fiadanana izay. Ary izay rahateo nidika ny teny faneva, na ny teny fanevany synôda izany, na ny teny fanevany kongresy eukaristika, fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao, piray tampoanareo ziaby ka mifampisimona, mifanasoa, mikazy misoa iombonana, ka ny vokatrin'izay dia ny fiainantsika mahamokatra. Ary fantatrasika nefa fa sy mamokatra araky ny fiheveran'izao tontolo izao izay voalaza izay, satria ny eto dia mamokatra ho an'ny olona manontolo, ary ao an'olon-drehetra ahitany rehetra ny tena fivelarana. Ka izay ny ason'Andriamanitra, ka izay no asongadin'ireo vakiteny telo amin'izao alahady izao. Mianso asika tokoa Andriamanitra, mianso asika izy tahaka ny antsony an'i Samuel izay noenosika tao amin'ny vakiteny voalohany. Ary aokary ry kristianina havana, diniasika kely io anson'ny Samuel io, satria miran'io ziaby ny ansosika risikiraikiraiky voalohany sy nazava tamin'ny Samuel ny anson'Andriamanitra. Ary aza gaga arisika raha misy fotoana sy mazava amintsika ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika, raha sy mazava amintsika ny anson'Andriamanitra. Ny faharoa dia enisika amin'ny vakiteny io fa nisy mpanelanelana ary nahafahany i Samuel nahatsapa an'izay anson'Andriamanitra izay. Ka izay koa ry kristianina havana, mila mpanelanelana sika, ary zany no anjaran'ny eglizy hanampy asika ahasapa ny ansosika sirairay avy. Oka koa nefa ho sapasika fa na dia ny mpanelanelana azy dia sy tonga dia mazava amin'ny avetrany zany anso zany, fa mila miezaka isika. Ary zany mila isika an'izao synôda sy ny fanaovasika kongresy eukaristika zao, mila miezaka isika ahasapa ny asany fanahy masina, ahasapa ny zava-misy ilay ataosika hoe signe de temps eo amin'ny fiainansika, ka ahasapasika ny anson'Andriamanitra. Ary zany no ezaka tanterahisika amin'izao synôda izao. Eto ary dia Eli no mpanelanelana sy mpanory lalana ny Samuel rehefa niverina fanotelony na eno ny anso ka nanatona ny Eli Samuel dia ho Elia tamin'ny Samuel. Izao no ambarao raha mbola maheno ny feo mianso anao, inty aho mitenena fa mihaino ny mpanomponao. Dia nanomboka teo nazava tamin'ny Samuel ny vocation. Ka izay koa ry kristianina hava malala, amin'izao fanombon'ny taona izao dia aoka ho isy mpanelanelana hanampy asika. Aoka ireo ray, ireo baba, ireo ray aman-dreny izay mpanampy ny zanany mba ahasapa tokoa izay mampanelanelana azy izay. Ny papa tokoa rehefa niresaka mikasika ny masinday Josefa izy dia nampianatra fa mila baba izao andro sika izao, mila baba hitarika ny olona, mila baba mivelona ny tena vocation mampanelanelana izay tahaka ny masinday Josefa. Fa hoy ny papa hoe ny mahatonga korontana maro amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao dia satria ireo mpanelanelana izay tokony ho baba, tokony ho ray sy mivelona ny vocation izay. Ka aoka andray ny masinday Josefa modely ireo izay azo lazaina fa mpanelanelana fandrindra ny ray, satria i masinday Josefa dia olona vavaka, mila olona tia vavaka izao andro izao ahasapana ny asany fanahy masina. Tahaka izany koa oka ho tahaka ny masinday Josefa ho lehilahy marina ireo mpanelanelana, ho baba izay manory lalana araky ny voalaza teo. Matetika dia sy misy izay olo-marina izay matoa mahantra isika malagasy, sy hoe sy misy arena, sy hoe sy misy manam-pahaizana, sy hoe sy misy mpanao politika. Mahantra isika satria mahantra olo-marina. Mila mibebaka izany ireo mpanelanelana, ireo ray aman-dreny izay andrasana hitarika ny olona. Ka oka ahay ampanjaka ny marina ireo mpanelanelana ireo. Ny
sapa koa hoy ny papa raha miresaka ny Masinday Josepha izy dia modely amin'ny fankatoavana ny sitrak'Andriamanitra Masinday Josepha ka na dia sarotra taminy aza ny anso ny antefa taminy dia nyroso izy ry kristianina havana mila matokin'Andriamanitra ireo mpanelanelana zany hoe sy hanao ny saim-pantany fa ho modely amin'ny fankatoavana ny sitrak'Andriamanitra modely amin'ny asa koa i Masinday Josepha hoy ny papa ka namelona ny ankonany tamin'ny asany izy mila baba ray toy izany koa izao andro sika izao fa sy ray miteraka fosiny fa ho ray mpamelona sy mpanabe mpandrafitra ny alalan'ny olona ny Jesosy satria nampianarin'i Josepha ny asa io izy ka nivelotena tamin'izay asa izay engany ahita baba zay hitarika ny olona amin'izany asa izany ary indrindra amin'izao andro ny krizy izao mba ho maro ny baba zay ahita asa ka hamelona tokoa sy ho mpanabe fa sy hoe mpiteraka fosiny fa anana an'izay vocation izay ry kristianina hava malala azosika tohizana ny resaka mikasika an'izay fa ndeha hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika ensika tao amin'ny evanjely fa tahaka ny Samuel mivaky teny voalohany dia ireo mpianatra izoany mpanao batemy izy ny mpanelanelana azosika resinao modely koa izoany mpanelanelana ka nikasaka ny misy an'i Jesosy ireo mpianatra izoany ireo ary mikasaka ny vocation ka rehefa nandalo teo akaikin'ny izoany Jesosy dia sy nisalasala izoany nanory lalana azy ireo mila n'izany koa izy tahaka ny nataon'ny Joany manoro an'i Jesosy satria eo anivosika i Jesosy ary toetra sarobidy tao amin'ny Joany izy sy nifikitra ny hoe nitazona ireo mpianany fa nitadiaviny sy niriny dia ahitan'ireo mpianatra ny soa sy ny lalakombana ny vocation ka izay koa engany ireo mpanabe sy hifikitra hitazona ny mpianany fa anampy ny mpianatra ahita ny lalakombana ary ny lalakombana sarobidy indrindra dia ny fahitanan'i Jesosy mirary ary ao mba ahita olona mpanoro lalana tahaka ny Joany isika amin'izao ezaka ataosika amin'ny fandalinana ny synode sy ny fanomanasika ny congrès eucharistique ka anoro asika an'izay lalakombana izay ahita baba anoro lalana ka hitondra asika amin'ny Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana aoka isika ihany koa mba ho mpanoro lalana any manodidina antsika fa fataro ry kristianina havana fa ny teny manaitra fa natao masarika matoy Joany nasarika n'ireo mpianatra ireo dia satria ny fiainany no nanaitra n'ireo mpianatra ka okary ararotsika izao synode sy congrès eucharistique izao anorina fiainana anampy ny olona ahasapa an'i Jesosy ho an'ny tena arena fa indrindra maro ny very fanahy lavo mirendrarendra maro isan-karazany ka engany isika ahasapa fa ny fiainana sika no ahafahasika misarika ny olona ary sambatra isika eto Madagasikara fa manana modely amin'izany dia Victoire Somanarivo i frère Rafringa i Lucien Botovasoa namory ireo manodidina azy izy ireo na lehibe na kely na manam-pahefana aza na mpianatra azy ireo ahalala ny tena lalakombana ka nitoetra tao amin'ny Jesosy ary na dia maro aza ny mpanenjika azy ireo dia satria efa mitoetra ao amin'ny Jesosy izy ireo ka sy azo lozongozona ny finono aisika ny tantarany Victoire mikasika ny vadiny radiaka fantatra asika ny nanjoa any Lucien Botovasoa fa oka ho sapasika ry kristianina havana ary sara ny mampisongadina azy reto toa afaka nanoro lalana tahaka izany i Victoire i Lucien Botovasoa i frère Rafringa satria olon'ny Eucharistie izy ireo tao amin'ny Eucharistie izy ireo no nanovony angovo nanana fiainana eucharistika izy ireo ka azosika onona sara ary izao ny mahasarobidy ny congrès eucharistique amin'izao sika miatrika ny synode fafito izao mba hananasika fitiavana manokana Eucharistie
ka ahatonga ny fiainansika ho fiainana eukaristika. Nanatona an Jesosy ireo mpianatra ka nanontany Jesosy nanao hoe iza no tadiavinareo? Fantatry Jesosy ny zavatra tadiavisika ka arahosika izy dia iova ny fiainansika ho sambatra isika manomboka ny taona vaovao sika ry kristianina havana. Maro ny zavatra mifaomaofao ny fiainansika. Eo ty Kristy io isika, krizy manapotika ny fiainansika dia ny fiovan'ny toetrandro, ny vidim-piainana sy zaka insony, saiky maro sy afaka mianatra, maro ny sianasa, samy maniry anao depart vaovao, fiangana vaovao sika amin'izao fanomboan'ny taona izao ka manontany antsika tsirairay avy Jesosy inona ny tadiavisika. Ka raha mitady an Jesosy tokoa arysika ary zany no ezaka ataosika amin'izao synôda izao sy amin'izao kongresa eukaristika izao dia satria aoko fantatra sika fa izy zay nilaza fa izay mitoetra ho amiko no hamokatra be dia efa fataro ary fa efa ao amintsika izy fa anjara sika ny misafidy azy ka ahatonga azy ho ivom-piainansika ka raha tena mifanozo amin'i Jesosy sika dia ibebaka isika ary iova ny fiainansika. Besaka ny manontany an'izay hoe ahoana ny ahafantarana fa nahitan'i Jesosy raha isika mibebaka ary miova ny fiainansika. Ary zay no mahatonga an'i Jesosy milaza hoe avia ka ho hitanareo ka ho hitasika tokoa izay raha avelasika hiasa i Jesosy, hiasa ny fanahy masina. I Simon Pierre tamin'izay dia nitady anontany azy ka nifanena taminy rehefa nolazain'ireo rahalany hoe efa hitanay ny Mesia. Engany isika koa araka ny voalazan'ny Papa Ray Masina mba ho tahaka ny olona mpivahiny ny finoana ka izay mifanena amintsika dia mahita ny Mesia miainga avy amin'ny fiainansika tahaka ny Simona nifanena tamin'ny rahalany. Ry kristianina havana, engany isika hoe ove missionnaire vita batemy ho tabernakla velona tokoa ka ho famantarana ho an'ireo manodidina antsika ka amin'izay Jesosy ilaza amintsika tsirairay avy satria mifototra ao amintsika tahaka ny lazany tamin'ny Pierre hoe ianao no Simona zanak'i Joany izay atao hoe Sefasy, ianao no Pierre izany hoe vato izay mijoro sy azozogozonina ho vato aneny finosika, ho vato ane isika tsirairay avy. Ary zay nirisika vokatra n'izao kongresa eukaristika izao, vokatra n'izao synôda izao ka hifikitra tsara amin'ny famonjena ka ho zary famonjena ho an'ireo manodidina antsika ihany koa. Izany no antenaisika vokatra n'izao ezaka ataosika izao. Ka olom-baovao amin'ny Kristy arysika araka ny afatry masindahapoly amin'ny vaky teny faharoa satria izay ny vokatry ny fivoampenitra mahery vaika voalaza sika teo. Olom-baovao ao amin'ny Kristy ka sy ho azo ny rendrarendra n'izao tontolo izao hosontonina Yesu seroa. Inona moa ny dikan'izany? Izany hoe sy ampifangaro ny fiainantsika amin'ny fiainana maro samihafa fa ho tena rahasambatan'ny Kristy tokoa isika. Ho ray aminy amin'izay ho lavitra antsika ireo fitondran-tena rasy voalazan'ny masindahapoly eto, ho lavitra ny fizangazangana isika. Inona moa ny dikany hoe fizangazangana? Fa fifangaroan'ny zavatra eo amin'ny fiainansika. Ny fizangazangana rarinofo no faratampony fa misy koa ny fizangazangana ara-tsaina fa indrindra amin'izao réseau social izao. Eo ihany koa fizangazangana ara-panahy ka mahatonga sika mivadibadika fivavahana finoana sy ny sisa ka oka amin'izao fanompoan'ny taona izao fa indrindra amin'izao sika miomana amin'ny kongresa eukaristika izao mba ho hisy safidy araka ny voalaza sika teo matotra ataosika. Izay indrindra nilazainy masindahapoly ny fahotana hafa rehetra hoe masindahapoly dia ataon'ny olona ivelan'ny tenany fa ny fizangazangana no ataony amin'ny tenany. Ka ho tempolin'Andriamanitra isika tahaka ny Samuel, tahaka n'ireo apôstôly, tahaka n'ireo olo-masina sy olo-sambana malagasy ka hifikitra amin'ny Jesosy, hitoetra amin'ny Jesosy. Ka raha mitoetra amin'ny Jesosy isika dia hanao ny asan'Andriamanitra ka Andriamanitra hanao ny asa sika ka hamokatra ny fiainansika ary azosika onona matoa izao ny fiainansika eto Madagasikara. Ry Jesosy Tompo, ianao fihavanana ary ny fihavanana no anasitrana n'izao tontolo izao satria piray tampo izahay izy aby, olo araika izahay, frately tuty mianso anay ho eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra tokoa ianao. Anorina ny tranombe iombonana efa robaka mianso anay tsirairay avy hoe ove missionnaire ka ampio izahay ay amaly ny ansonao
ampiatra sy ampiasa ny talentanay tsirairay avy mba hifanasoa hifampisimbona hikasaka ny soa iombonana izahay ka hiala amin'ny fiainana sy zarizary fa ho tena taranaka mampizoro tokoa to taranaka hiala amin'ny tondratena rasy ka ho taranaka mpanorona tokoa izahay te vonina mandrakariva anatanteraka ny sitraponao ka amin'ny alalan'ny asa mpanaovanao anay mba ho fiderananao sy fanomezam-boninahitra ny anaranao ry Masiny Maria reninay io ry Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany mivavao anay mba haivelona ny vokasionay izahay mivavao manokana ao ny ray ho an'ny mpanelanela ho an'ny mpanabe mba halala sy aina ny vokasion mababa azy ireo izy ireo aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamakson eto amin'ny radio Fania.